tokatrano soa anjakany vavaka ho tokatrano soa fafitino ravaka tsofirano leriray mba iray mandrakizay iarady odory ny hiova sanatry mananotantitra ny fiarabany ho antsika rehetra indray amin'ity fotoana iarahana amin'ny andro fahatelo izay mitondra ny lohateny hoe inona no sekoly tsara ho an'ireo zanako. Hivavaka isika tompoko. Ray masonao omeo fahendrena indray atakaranay an'izany teninao izany. Ivelomanay sy iainanay irao ny fananao masina ary avelao heloko zahay. Saotra tompo. Amen. Ao amin'ny Deutéronomie toko fahenina ka ny 15 hatramin'ny 17. Ary tiavan Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fananao rehetra ary ny herinao rehetra ary aoka ao am-ponao zao teny andidiko anao anio izao. Dia ampianaro tsara ny zanakao izany ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao na mandeha any an-dalana na mandry na mifo. Riavana malala. Zany indray ny toko sy andininy fototra omena antsika amin'ity takariva ity. Ho an'ireo andraikitra lehibe izay nankinin'Andriamanitra tamin'ny ray aman-dreny dia ny fampitana amin'ny fahalalana. Ka tany amin'ny andro ny testamenta taloha dia napita ny fahalalana reo mpisorona reo mpaminany tamin'ny alalan'ny tamin'izany mbola tsy tena nisy ny asa soratra izay mipetraka dia nampitaina ny fandimby tamin'ny alalan'ny fanabeazana ambava izay natao ny toejavatra ary nandala ny soatoavina nitovy ny fiarahamonina rehetra tamin'izany. Ary ny soatoavina izay niraisina dia ireo voasoratra tao anatin'ireo boky 5 na ny Torah izay nisoratan'i Mosesy Genesisy ka hatramin'ny Deutéronomie. Reo boky 5 reo zany no nitaizana sy nanabeazana an'ireo zanak'Israely tamin'izany fotoana. Zany ny adidin'ny ray aman-dreny mampita ny soatoavina ho an'ny zanany mandrakariva. Dia izany koa ny mbola takian'Andriamanitra ho an'ny ray aman-dreny ankehitriny, hampita ny soatoavina ho an'ny zanatsika. Mba hamenona ny fahabangana rehetra izay mety misy anefa, dia izao no nataon'Andriamanitra. Nanangana ny atao hoe sekolon'ny mpaminany izy tamin'ny andron'ny Samuel. Atao inona moa le sekolon'ny mpaminany? Akoatran'ilay hoe fanafoanana an'ireo kolokolo maro isan-karazany, dia fampianarana an'ireo zanakitsika amin'ny alalan'ny asa tanana, amin'ny alalan'ny fomba mampanao izay mifanaraka tamin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ka izao baikon'Andriamanitra ny nananganana an'io. Ka ireo sekoly ireo dia natao isakana sy andanjalanja ara-tsaina sy ara-panahy an'ireo vahoakan'Andriamanitra. Ka mila filoha mpitarika mahay tamin'izany fotoana izany mba azahoana mikarakara dia natsangana io sekolon'ny mpaminany io. Ny fekana atrehantsika amin'izao fotoana izao ankehitriny ny olana angezabe ho antsika ray aman-dreny dia ny ahatonga antsika mba hanana fiainana tsaratsara mandrakariva kokoa hatrany. Dia lasa manjary ilay zanakitsika no mirenireny eny amin'ny arabe, ny sekoly no mikarakara azy mandany andro kokoa any amin'ny sekoly izy tsy ratsy akory zany, na miaraka amin'ny namany. Eto anefa no misy zavatra hotsindrina kokoa, miaraka amin'ny namany mihoatra kokoa, mandany fotoana bebe kokoa noho ny fiarahany amin'ny ray aman-dreny. Ny ankizy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, miatrika fiaikana goavantsika ray aman-dreny. Ny zavatra manahirana matetika dia le zanantsika koa saratsarahany toe-javatra maro. Araka ny resana tamin'ny andro voalohany dia misy ireo le hoe fisaram-panambadiana, fandaozana tokantrano, apetraky ny lehilahy tsy misaraka izy fa dia ao apetrany eo ny ankonany lasy izy tsy hita makaiza, le renim-pianakaviana no miady mafy, dia le zanaka manjary mirenireny eny amin'ny zavatra rehetra izay tokony andehanany. Zany ny mahatonga
no mahazava-dehibe ary resaka raha ny loha hevitra dia ny hoe inona ny sekoly tsara ho an'ny zanako dia zay ny tena nananganana ary maneran-tany matanjaka ny atao hoe fiangonana advantista mitandrina ny andro fahafito ny sekoly advantista ny marimarina kokoa dia nanangana n'izany sekoly zany a zany ny mahazava-dehibe ny sekoly kristianina advantista zay tsy hoe manome mari-pahaizana fotsiny fa koa ahafahany mamolavola ny toetra matotra ho an'ireo tanorantsika sy toetra voalanjalanja penarina amin'ny lafiny ara-panahy indrindrandrindra ka inona zany ny sekoly idealy reto tokotelo reto ny ray aman-dreny ny mpampianatra tsirairay ary ireo mpitarika tsirairay io mpitarika io mety ho pasteur io mety ho mpitarika fiangonana any amin'ny fiangonana isa-tsokajiny io mety tsy fantatro mpitarika fikambanana anankiray ara-panahy tsy ara-panahy ihany koa tsy fantatro asa fa ireo zavatra telo ireo a ny ray aman-dreny tsirairay ny mpampianatra tsirairay ary ny mpitarika tsirairay dia tokony ahazo tsara ny amin'ny atao hoe sekoly idealy inona zany ny atao hoe sekoly idealy mandany andro betsaka tsika matetika amin'ny fitsikirana n'ireny sekoly reny na sekoly ara-pinoana io sekoly eny andao everitsika amin'le hoe sekoly zay fantatritsika manodidina atsika manome fitsikirana mandrakariva ny amin'ny toe-javatra zay mitranga fa izao no oka tadidintsika fa na sekoly aiza misy lesoko ao ka izay indrindra no ipetran'le hoe tsy mora amin'ny fanabeazana na any amin'ny sekoly azy ka ny amin'ny ambaratonga rehetra na aiza na inona sahirana amin'ny fanabeazana ihany koa ny zanatsika amin'izao fotoana tsy resaka hoe baikonana milina fotsiny akory le ray aman-dreny machine anankiray dia hoe zao no atao ny mpampianatra zao no atao dia tonga dia manaraka an'izay lasitra izay ny zanakitsika manahirana ny fitaizana sy ny fanabeazana ka olona manana ny fahalemeny sy voafetra zany a no mitarika ny fanabeazana io ny sekoly idealy zany dia zay iarahany rehetra miasa ka ampiasa ny fahaiza-manaony miaraka ampiarana zany le fahaiza-manao tadidio le tariany voalohany le vondrona telo ray aman-dreny mpampianatra ary ny mpitarika tsirairay ny sekoly zany zay mamaritra tsara ny sotiavina sy ny karaza-toetra zay tiany ho volavolaina eo amin'ny ankizy no sady mampatsiahy ny tombam-bidy de miampita amin'ny ohatra sy ny fampiarana mihoatra noho ny teny ny ohatra sy ny fampiarana dia mihoatra noho ny teny zay ampitaina tandrina koa zany tsika ray aman-dreny sy ny mpampianatra ary ny mpitarika fa ndraindray ny aloaka ny vavantsika hafa fa ny ohatra sy ny zavatra ataontsika hafa tadidio fa ny ohatra sy ny soatoavina zay aseontsika ny zavatra rehetra zay iainantsika ny fampiarana zay ataontsika mihoatra lavitra no miteny ampitaina amin'ireny tanorantsika ireny ny herinandro fivavahana momba ny fanabeazana ohatra zay misy ihany koa zany ho avy zany tsy ho ela reny de fa nararaotra mba akana lesona ihany koa hitaizana ny zanatsika akan'ny mpanabe ny ray aman-dreny sy ny mpitarika torohevitra hikarakarana ny zanatsika ireo ka izao ny toetra tsaran'ny ankizy zany ny passport ho any amin'ny fiainana io ny passport ka ahoana ndray satria ny resakitsika tario hoe mpampianatra ny resakitsika tario hoe ray aman-dreny ny resakitsika hoe mpitarika eto ndray zany de mampirisika atsika ny boky arao tsara ty resaka zay olazaina teny fikambana ny ray aman-dreny hay zany tokony hisy fikambanana ny ray aman-dreny any amin'ny sekoly zany zao le resaka any amin'ny sekoly resaka ny sekoly advantiste tsika satria efa nampidiriny zay tery aloha marina fa andoavana sara-pianarana reny sekoly reny andoavatsika kojakoja maro ao amin'le sekoly zay nge mampiara-miombonantoka atsika ao anatin'le sekoly misy volatsika tafiditra ao ary zay indrindra no anetanana atsika mba hatonga atsika mampiara-miombonantoka atsika de zao mba anamafisatsika koa ny fiarah-miasa atsika ray aman-dreny miaraka amin'le sekoly
na miaraka amin'ireo mpanabe amin'ny alalan'ny fikambanany ray aman-dreny. Ahoana ary inona zany ny ataon'ireo fikambanany ray aman-dren'ireo? Ny tanjona dia ny anohana ny tale, ny tanjona dia ny anohana ny mpampianatra amin'ny fanatanterahana ny retetikasa, izara ny fahaizan'izy ireo sy ny fanompona izay anampiana ny sekoly. Tadiditsika le tenin'le filoham-pirenena Amerikanina anankiray atao hoe Kennedy. Zao ny azy no nyteneniny mikasika ny amin'ny fanabeazana. Aza manontany ozy ny amin'ny tokony ataon'ny sekoly ho anareo, fa ny fanontaniana tokony apetraka reo dia ny hoe inona ny tokony ho ataoko ho an'ilay sekoly. Mahafinaritra io tenin'ny filoha Kennedy io. Noho izany, le fikambanan'le ray aman-dren'ny mpianatra zany dia reto zavatra anankiroa reto ny tokony ho eritreretiny sy vinavinainy. Voalohany, mieritreritra ny amin'ireo kojakoja maro isan-karazany fitaovana. Afaka mamatsy kahie, stylo, misy zaza sahirana ne mianatra ao e. Misy zaza tena sahirana mianatra amin'ireny sekoly andoavana saram-pianaran'ireny. Anjaran'le fikambanan'ny ray aman-dren'ny mpianatra no mieritreritra, mandinika tsara, mamolavola miaraka amin'le fiaraha-miasa ao amin'le sekoly ny tale sy ny mpanabe maro isan-karazany azahoana manatanteraka an'izany. Fa indrindrandrindra, ny fikambanan'ireo ray aman-dren'ny mpianatra dia afaka manosokevitra izy ny amin'ny fanabeazana ara-tsaina sy ara-panahy an'ireo zanany izay mianatra ao amin'le sekoly. Tokony afaka manatona izy zany, mieritreritra. Ary ireo fikambanan'ny ray aman-dren'ireo tsy betsaka. Angamba fa tsy tena nazavaina ato, lay komity tsotsotra amin'ny fampandehanana an'le sekoly tafiditra ao anatin'ireo ireo ray aman-dreny solontenan'ny ray aman-dren'ny mpianatra ireo. Koa dia aza misalasala, ireo zany no manangana, manentana any amin'ny ray aman-dreny hafa hoe ahoana ny ahatonga atsika, ahoana no ahatonga ny hevitra azahoana manampy tanteraka an'izao sekoly zao. Ndraindray mantsy ny fomba fihevitra e. Zay efa mandohy écolage, zay efa manao ny saram-pianarana, efa mihoatra miopampana sy ny sisa sy ny sisa. Aiza koa ny vola mbola anaovanay an'izany. Fa hevero fa tsy fahatiantoka ny fanaovantsika an'izany toe-javatra izany. Ny anabavy White, Madame White, tombony ho an'ny fiangonana adventiste amin'ny fananana an'izany vehivavy zany. Zay nanoratra boky maro, vehivavy zay feno fahendrena, nanome torohevitra sy taridalana ary sorodalana ka amin'ny anabavy White dia ny fanabeazana mira fanavotana. Ka ny sekoly ny matimatesany zany rehefa manao ny fanabeazana izy tafiditra ao anatin'izay ny fanavotana ny zanakitsika. Tsy zany ve ny zavatra tsara indrindra e? Ny atonga ny zanakitsika ho tonga any amin'ny fiainana mandrakizay ka dia mikely aina ny amin'izany zavatra zany. Za manokana dia nanana tompontsoa herinandro anankiroa zay mba nitondra ny anjara biriky tao amin'ny sekoly, zay sekoly akaiky dia ny sekoly adventiste eto Soamanandrariny. Nandray anjara tamin'ny fanolokoloana, ny fanabeazana, ny torohevitra, ny toromarika, amin'izay mba mety fanandramana kely ananana dia mitondra an'izany ao amin'le sekoly, mifanohana amin'izany amin'ny zavatra rehetra zay tokony ho atao. Ka ho an'ity mpanoratra vehivavy anankiray ity ary dia niraisy ny fiangonana adventiste ho filamatra zany fanabeazana mira fanavotana. Mampita an'ireo sotoavina rehetra zay nipoitra avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanabeazana isika. Ny manana toetra tsara ny zava-dehibe kokoa noho ny fahaizana be. Fa na mahay tohinona aza ka tsy manam-pahendrena, briko ane. Mety ho tonga olona ambony ao amin'ny firenena sy ny fitondrana ny olona anankiray fa tsy aso azy zany. Fa ny manana toetra tsara ny zava-dehibe kokoa noho ny fahaizana be. Ka eto zany dia manoro hevitra atsika. Misy boky anankiray soroatan'io mpanompo vavy ny tompo ny anabavy White io, mitondra n'le lohateny hoe ny fanabeazana. Araroto fefa mivoaka amin'ny teny malagasy izy io. Ho antsika zay mahita any amin'ny sekoly adventiste rehetra, ampiaro maninona moa na ny sekoly rehetra, azo atao no mampiasa an'izany, azo atao no mividy an'izany, amidy ankalalany zany mba azahoany ny
olombelona rehetra mitombo am'ilay sotoavina zay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Koa dia araraotia misy an'io boky atao hoe fanabeazana io. Ka dia aiza ny sekoly tsara ho an'ny zanakao de ny sekoly zay afaka mampita ny amin'ny toetra tsara, mametraka tsara fa ny toetra tsara ny zavatra lehibe manana toetra ambony, mendrika sy endry, zay ny zava-dehibe kokoa mihoatra noho ny amin'ny fahaizana be zay mety ho ananana. Ka de ny tompo anie no hitantsika. Tompo no ampahery antsika mba hatanteraka ny zavatra rehetra. Ivavaka isika tompo. Ray masino, zany reny ampianarina fa ny zanakay de mila kolokoloana satria mirenireny eny amin'ny toerana rehetra eny tsy araka iray aman-dreny intsony e. Satria mafy ny fiainana mirotoroto amin'ny zavatra rehetra zay aza atao eloka izany tompo ao. Fa de tamty andro androany ty de nampahafantatra anay ianao fa tokony hieritreritra ny amin'ny sotoavina ny amin'ny zanakay izahay de ny atonga an'ireo zanakay mihoatra ny amin'ny fahalalana satria tsy ambaka ny amin'ny fahalalana zay rantovina ihany koa ny am'ireny sekoly reny fa akoatran'izay de manana ny toetra matotra ny amin'ny fanomanana azy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ray masino ataovy tsapana izany. Apetraka iny ny amin'ny Jesosy Kristy no angatahana izany antom-bavaka izany mba ho fiainana sy hivelomanay mandritra ny androm-piainana rehetra. Misaotra tompo malalo. Amen. Utukatrano su anjakani vavaka. Utukatrano su fafitino ravaka. Tsufirano lerirai mba iray mandrakizay. Yaradi uduri ni hiova sanatry.